feno efatra amby 70 taona amin'ity taona roa amby folo amby roa arivo ity ny armistice omaly no nankalazana ny fety makotrokotroka mahakasika izany omaly teny amin'ny anjely mainty ary teny anosy teny dia nisy ny lanonana mifandraiky amin'izany natrehan'ireo olona manakaja maro samihafa nisy ihany koa ny fanaterana fehezam-boninkazo. Nankalazaina omaly teny amin'ny anjely mainty teny anosy ny faha efatra amby 70 taona ny armistice. Tonga namonjy ity fotoana ity avokoa ireo olo manakaja maro samihafa toy ny ministry ny Foloanda, ireo mpitandra rà ao anivon'ny masoivo Amerikanina sy Allemagne ary ny masoivo Frantsay miasa eto amintsika. Andriamatoa Jean-Christophe Béliard. Ity farany izay nanome voninahitra ireo rehetra maty niady ho an'ny firenena Frantsay tamin'ny 2 Novambra 2019 nandritra ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teo amin'ny fotodrafitrasa izay manatantara ity. Fotoana ihany koa nahafahana nanolotra maro-boninahitra ho ana mahery fo miisa roa. Monsieur André. Araka ny nambaran'ny filohandreo Bekoto Marolatra dia efa nampiarina ny fampitoviana amin'ny miaramila Frantsay ny grille indiciaire andreo miaramila malagasy niady ho an'ny la Frantsa. Amin'ireo Bekoto Marolatra malagasy miisa 4 arivo tokoa dia manodidina ny 500 arivo eo no mbola velona ankehitriny.